Alléluia. Sotra ny tompontsika ny amin'ny teny izay nomeny a. Sotra ny Joary sy Patrika izay nizara ny teny teo ihany koa. Hoy Paoly tany amin'ny faran'ny fiazakazahany hoe fantatro izay noko. Fantatro izay noko izy a. Ary noko fa izy dia matahiry an'ilay zavatra napetrany tato amiko. Talohan'izay nefa Paoly dia nanoratra indray hoe tsy ataoko efa nahazo ahako, tsy ataoko efa nahavita ahako, fa zavatra iray aloha nataoko manadino ny lasa miezaka mandratratra ny marika. Dia mila mamantatra an' Jesosy tsika araka ilay voalaza rehetrarehetra teo. Tandremo nefa diso famantatra ka misy olona nikaroka ny farany lasa ny saron-doha. Nikaroka farany lasa tsy nakisoa. Nikaroka ny farany lasa tsy haiko, lasa tsy normalina intsony. Fa mikaroka loatra. Fa mikaroka loatra amin'ny ara-nofo. Dia tena hoe mipatitaka e. Satria tena lasa tsy normalina intsony. Fa mikaroka dia lasa tsy haiko hoe mitady zavatra misavoamboana be. Dia ny hafarany tena lasa hitenena ratsy ny anaran'i Jesosy indray. Misy ny hafarany lasa miteny mihitsy hoe Jesosy io nge tsy Andriamanitra. Fa ny tena ny angatahana zany dia ny atao amin'ny Filipianina toko voalohany. Filipianina toko voalohany andininy fa 7. Ary izao no angatahiko, dia ny mbola hitombony ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny ho amin'ny andro ny Kristy anareo, sady feno ny vokatra ny famarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Fa afaka nankatahany Paoly io ho an'ny fiangonan'ny izy teo tany Filipy. Hoe ny ankatahako ozy izy dia hitombony fitiavanareo bebe koa amin'ny fahalalana tsara sy fahafantarana rehetra, mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny amin'ny andro ny Kristy ianareo. Mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny amin'ny andro ny Kristy ianareo. Zay tena zava-dehibe zany hoe ny angatahana dia tena hitombony fitiavana an' Jesosy. Zao fotsiny atao, zao fotsiny ny vavaran-katahana tena hitombo ilay etaetanao an' Jesosy. Jesosy amma izy azy mihitsy dia Jesosy ameno anao, Jesosy ampafantatra anao anazy aminao. Fa io koa tsy fanambarana olombelona. Jesosy rehefa niteny tamin'ny mpianatra hoe ataon'olona iza moa zanak'olona, dia ino avy lazain'ny olona? Ataony hoe Elia, ataony hoe ray ampaminany, ataony hoe Jaona mpanao batisa. Izy fa teny hoe Ezekela. Atao jerentsika anaty Baiboly hoe teny hoe Ezekela fe izy. Matio 20. Mila mamantatra tsara Baiboly koa tsika. Fantanao tsara ny voalaza ao sy ny voasoratra rehetra ao. Maly tena nizatra nampalahelo izay mihitsy maly hoe rehefa avy nanao an'ilay fitoriana tao amin'ny Shoprite maly dia ao tany Analakely, dia nisy olona nanatona anahy. Dia izao no lazainy tena mampalahelo izy fa avilin'ny olona ilay teny ao anatin'ny Baiboly. Dia rehefa miresaka an'ilay Lazarosy ilay mpanan-karena iny, dia ozy indray ozy izy ny ataony hoe i Lazarosy problema ny Lazarosy natonga azy maty ny aretina tsy sitrana mihitsy dia izy tsy nandoa vola, izy tsy nanao adidy, izy tsy navita nandefa nanome, ka ny hafarany tsy tonga tany an-dranotra izy fa tao tratran'ny Abrahama. Tena hitanareo ilay fantrika sy ilay fitaka hoe teo atratran'ny Abrahama ho ny plasin'ny izy ty i Lazarosy, teo atratran'ny Abrahama fotsiny. Fa tsy tena hoe tena mahamitaka ilay olona fa lazaiko anareo. Tena mahamitaka, tena hoe tena tohina mihitsy ny fonao amin'izany hoe
tena mbola mila mandeha tena mila mandeha mizara fa ahodina fotsiny ty tena mandry ty hoe hitanareo zany ao tratran'ny Abrahama fotsiny misy azy fa hainao inona dika zany tratran'ny Abrahama hainao zany hoe izy Abrahama rainy mino inona ny endrika Abrahama zany Andriamanitra inona dikany hoe ao tratran'ny Abrahama eo amin'ny fanatrehany tompo zany tao am-paradisa zany tsy hitako hoe inona plasy afaka ohatran'izay fa tamin'io fanoharana io dia zay no nametrahana anazy dia le Satana zany tena hoe tsy kely lalana fa anao zay anodonana n'io tenin'Andriamanitra io dia lazaina fa teo an-tratran'ny Abrahama fotsiny nisy azy fa tsy tany an-danitra tsy teo amin'Andriamanitra tsy teo amin'ny Jesosy misy zany any an-danitra any hoe tratran'ny Abrahama dia misy hoe Jesosy dia misy hoe Andriamanitra aza manaiky ho fitahanareo olona tratran'ny Abrahama dia sary teny Jesosy zany maître ary rehefa maître zany Jesosy parabole fanoharana nampiasaina nanao fanoharana be da be Jesosy io rehefa nampianatra hanika fanina ny olona ozy Jesosy aveo hoe ianareo no navela alala fa ny sasany tsy navela alala ary zao voasoratra amin'ny Isaia hoe sao dia manatsofina izy dia sao dia aheno manamaso izy dia sao dia ahita magaga anie zany misy zany nataony tompony nataony jamba mihitsy aloha fa ianao misaorany tompo fa nazavainy ny masonao nampahendrenesa ny sofinao ary nalalanao ny sitrapon'Andriamanitra fa ny tratran'ny Abrahama dia tsinona fa paradisa ny tratran'ny Abrahama dia tsinona ny Abrahama rainy mino avy aminao ny tahina ny firenena rehetra i Abrahama natomboka ny finoana ary finoana namonjena anazy ary sary teny zany dia indraindray sary teny lasa rehefa tena hoe te hamitaka anao ny olona dia raisina rabaky teny fa misy zavatra raisina arabaky teny ao amin'ny tenin'Andriamanitra misy zavatra tsy raisina arabaky teny ohatra zao raisina arabaky teny hoe inona zao ny afaka raisina arabaky teny ny tsy azo raisina arabaky teny zao dia hoe ranomasonao mana fotoananao dia sory aminao izy ianao ve dia hanala ny masonao zany zao tsy arabaky teny zany fa raisinao amin'ny heviny ara-panahy zany hoe misy zatra mila tsy hojereny masonao tsony misy zatra tsy mila zavatra ho banjininao tsony fa zavatra raisina arabaky teny zao dia ohatra dia hoe nasoloha eritreritra kely raha misy teo lehibe aminareo dia aoko izy mpanompony izy rehetra tany hoe tena hoe manetry tena misy hoe maka nyendriky ny mpanompo ianao misaotra zany zao lazaina mihitsy arabaky teny hoe maka toeran'ny mpanompo misy koa ohatra hoe raha tsy mamela ny eloko ny hafa ianareo dia tsy hamela ny eloko areo ny tompo zany zao tonga dia arabaky teny hoe mamela eloko ianao tonga dia zavatra arabaky teny ka atao anatin'ny baiboly misy ny zavatra raisina arabaky teny misy ny raisina amin'ny heviny ara-panahy ka tsy mba tsy ho voafitaka tsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay mba homeny tompo fanahy masina ny enareo ary ampitombo ao anatinareo ny fitiavana an' Jesosy fitiavana an' Jesosy koa io fa sy fitiavana hoe te halala kiranina be ara-baiboly hoe malala be ara-baiboly sy malala be ny diso hevitra ianao raha vao zay nikatsahanao an'ity fa tena hoe fitiavana an' Jesosy io ary ao anatin'ny fanetrena hoe za Jesosy te halalanao marina za Jesosy te hafantatra anao fa tsy ho fireariana sy fihevam-pona hoe fahalalako ny baiboly araka ny saina maha-olombelona fa be da be ny nalala ny baiboly amin'ny saina maha-olombelona fa tsy nahazo ny fanjakan'Andriamanitra anisan'izany Nikodemosy nalala ny baiboly ne zany nalala ny Tora zany fa ny fahaterahana avy any ambony ny fahaterahana indray tsy fantatry Nikodemosy ary zay nahatonga Jesosy ny teny hoe ianao ve mpampianatra ny Israely dia tsy fantatrao zany zavatra zany ianao mpampianatra ny Israely tsy fantatrao zany zavatra satria amin'ny saina maha-olombelona nikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny saina maha-olombelona ny te hafantarana an' Jesosy tsy hainao amin'ny saina maha-olombelona io fa mila manana ny fanahy feno fanetretena ianao ary mila manana ny fanahy mangetaeta an' Jesosy fotsiny halleloia fa raha vao saina maha-olombelona ka hoe bac plus 5 zay vao azo an'ity tsy resaka bac plus 5 ty sy bac plus 40 sy ny bac plus zao fa olona tsy nianatra ny nalala an' Jesosy amen olona atao hoe farahidiny tsy nahay ninninona izany nampitsombadika ny tantaran'izao tontolo zao ny anarana antsona hoe Petera ny anarana antsona hoe Jakob ny anarana antsona hoe Jaune iletreke zany olona tsy nahay taratasy ty zany olona tsy nahay resaka fianarana zany averiko foana hoe ny karpa sy ny tilapiasy ny barahoany eny zany fa tany le antsony tompo satria ny fanahy masina no alalàna ny tenin'Andriamanitra ozy lehilahy indray zay ny resaka tamiko maly hoe amin'izah le intellectuel be dia azoko be le fampianaranareo tsy mila olona intellectuel raha indray ty fampianarana ity no ajabain'ny tompo ary ny intellectuel ato alleloia
taitra kely mihitsy nanatona anay izy dia niresaka an'izay tena lefa ampianarana tena za le intellectuel be dia azoko le izy ahora lasaina bava tsy mitady intellectuel jesosy amin'ny resaka ara-panahy amin'ny resaka fahalalana ny tenin'Andriamanitra amin'ny resaka fampibebahana olona amin'ny resaka fampidirana olona na fanjakan'Andriamanitra amin'ny resaka hoe fandehanana amin'ny fahamasinana sy ny tahoran'Andriamanitra tsy miasa ny resaka intellectuel aoka zava-tsara zay amen na sa tsy amen zay mahatonga ny tompo tsy namorona zany hoe faculté de théologie zany namorona zany hoe école biblique tsy fantatro zany hoe ianaranao momba ny zao averiko foana hoe lasa any ianao tena lasa formaté be anao tonga any ny fomba fiteninao miova be mivoaka avao ry havana malala ao amin'ny tompo hiara hitsangana isika andray ny fitahidana tsy simplicité tsony tsisy fahatsorana tsony ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra ary zay mahatonga ny Paoly ny teny hoe matahotra fa sao dia vonsa ianareo ka hiala amin'ilay fahatsorana tsisy fahatsorana tsony rehefa tafiditra any amin'ny formation tsy araky ny tenin'Andriamanitra any ianao fa formation resaka ara-tsaina be fotsiny samy hafa averiko ihany eto aloha fa sao dia misy mandray azy indray hoe tsy hianatra tsony ilay ankizy rapitso zatra samy hafa mihitsy resako anao dia raha mianatra ianao ka ianao te hoe ho tonga architecte dia mila ianaranao tsara ny matematika sy ny fizika tsy miova mihitsy zay so ianao androdana tranon'olona eo ianao tsy nianatra fizika akory tsy anatra matematika ko hoe za mpanao trano za architecte za ingénieur fa mila ianaranao zay lalam-piofanana raha dokotera anao mila nianatra kosa ianao ny amin'ny hoe mahadokotera hitsabonao ny marary raha ohatra ianao hoe tena hoe za zany te hiteny hoe amin'ny ara-tsaina dia mianatra amin'ny ara-tsaina zay mianatra mianara tsara raha mieritreritra ianao hianatra droit amin'ny eto amin'izao tontolo zao dia ianaro ny droit aloha fa napetraka izay ianarana dia ianaro zay raha napetraka ianao hoe hianatra amin'ny resaka science naturelle SVT ianaro koa zay fa mila ho fantatra fa tena hoe za zany tsy ianatra ininona tsony fa tonga dia dokotera voaka avao na hoe za tonga dia mpanao trano fa tonga dia vaiko ny olona ve mianatra firy taona mpanao trano dia ianao voaka avany hoe tsy mianatra ininona fa tonga dia mpanao trano tsy maintsy misy nampianarana atao misy saina nomen'ny tompo ao dia tiako apetraka tsara zay hoe ny amin'ny fiainana eto tany amin'ny maha-olombelona dia nisy ny fianarana misy ny zavatra ianarana misy ny matiara maro isan-karazany amporisihana antsika tsirairay avy ny zanaka rehetra ny zandry rehetra zay mianatra dia mianara tsara ianaro ny lesona ataovy ny devoir ataovy tsara zany mipetraka tsara zay mazava tsara zay mazava ve zay amin'ny ara-panahy ndray dia miantehera am-panahy amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra amin'ny finoana io indray zany tena azonareo hoe zatra tiako tenenina misy zany tena arak'izay hoe misy ke tena dokotera tena tapitra tableau tsy fantantsony mahazo an'io olona io miditra amin'izay ny finoana rehefa avy eo kansera sitrana resaka aretin'ny rein sitrana satria misy miracle ao amin'i Jesosy misy misy olona atsona zay hoe John Lake zay John Lake zay vakio anatin'ny internet eo fa mahita an'izay ianao olona ny finoana tao anatin'ny resaka guérison divine zany fa zany dokotera dia ny démission zany rehefa avy eo za tsy hanao dokotera tsony fa tonga dia tena hoe andeha amin'ny resaka guérison divine dia tena satria hitany hoe tena limité le fisainan'ny olona sy ny fahaizany araka masiansa fa kay tena misy le mifeny tontolo ary ambony zay rehetrarehetina dia isaky nandezy dia nametra tanana amin'ny marary isaky nandezy dia niasa tamin'ny finoana hitondra fanasitranana ho an'ny olona zany zavatra hafa ihany koa ary misy appel zany fa tsy manambany ny resaka fianarana sy ny filière sy ny asan'ny olona tsirairay avy eto tany mihitsy sika fa ny asany dia asany fa any amin'ny resaka finoana sy ny fahalalana an' Jesosy eo miditra ny fanamasina ary tsy hisy idiran'ny resaka intellectuel tsony eo manaiky an'izany ve ianao mino an'izany ve ianao fa raha resaka intellectuel dia zay taraiky indrindra alleloia ny fifidianana tompo dia ny adala mihitsy ny fidiny ny varazana mihitsy ny fidiny ny atao farahidiny mihitsy ny fidiny zay ny lazay ny mampiorina teo tamin'ny nanomboka ny fotoana misy ny miracle rehefa avy eo hafa lay miracle zay ny Rahalahy Bertrand hoe zako olona tsy nahay an'izany hoe inona moa le terme teo Rahalahy Bertrand système embarqué sisa tsy nahay an'izany aby zany efa nasain'ny tompo miandraikitra ary zany lasa irecruter olona
bac plus 5 hiditra ao ampiasana anay hafanay fitantanany tompona zany hoe joseph zany olona tsy tiako hoe tsy nianatra hoe tsisy fianarana be nataony sy ny sisa fa ny fidin'ny tompo hoe lasa izy ny prime ministre tao Egypte. Zany hoe misy saina manokana koa men'ny tompo rehefa avy eo, misy vocation koa men'ny tompo rehefa avy eo, ary le olona manana vocation ina mahay lavitra no le olona nianatra. Zafady mino teny azay. Fa misy olona eritreretinao hoe tena nianatra tany amin'ny conservatoire, nianatra ny mozika io, mahalala an'ity taindalitra mo filaza azy. Ay daholo hoe tiany do, tiany sol, tiany zao. Fa misy olona tsy mahay an'io, fa rehefa mitendry izy, tsy hisy hevitra. Mangoronetana fotsiny le voaka tany amin'ny conservatoire, allo ty apriminay. Olona avy any atsimo ny Toliara any, olona avy any amintsay koa nomeny tompo tao, mitendry an'io gitara io manenoneno mihitsy io. Izy nefa tsy mahay izay noty any, tsy mahay izay inina any, fa misy le don. Azontsika ve zany? Misy zany don dia omen'ny tompo dia don araka amin'ny madon azy zay, tsy nividiany zany. Fa tonga dia don fotsiny hoe misy don omen'ny tompo, sahala amin'izay. Dia samy hafa mihitsy ny olona mahazo don sy ny olona ataoko hoe nitrandraka sy nitady alizy, tsisy maharatsy an'izay aloha. Fa zay koa ny tiako tenena misy don omen'Andriamanitra. Ka raha ianao no mahalala an' Jesosy, don avy amin'i Jesosy zay. Raha ianao no mahalala ny famarinana ny tenin'Andriamanitra, teny tsisy kilema, don avy amin'i Jesosy zay. Fa tsy hoe ianao ny tsara. Tsy hoe zay ny tena tsara, tsy hoe zay zanaka zafikelina pastera sy zanaka pastera sy ny fianakavianay ao tena mpivavaka be daholo ka normal raha taty aminay le famarinana ny tenin'Andriamanitra. Tsia. Fa nompo tsy mahasoa ny tena. Zay tokony natao ihany natao ary ny tompony ny asa. Inona moa ny tena dia afantatra an'izany. Fa ny tompony ny asa dia ny tompony nampiasa. Ary ao anatsika kosa hoe fanetretena be da be zay hoe tsy mahay maneho na inona na inona ary tsy mahafantatra ny inona na inona. Fa mangetaheta fotsiny a Jesosy. Dia mila anao fotsiny a Jesosy. Hainao le anankiray tsy tadidiko tsara ty tantara ty fa nakasika tamin'ny herinandro ty izy na tamin'ny tapabolana. Nisy miaramila zay tamin'ny andro anankiray hony ary miaramila mivavaka io. Dia tamin'ny andro ny gera le izy. Dia avy avany le sefony dia niteny azy. Velomo io jipy io. Fa tsy maintsy mandeha fa velomo io. Ahitako fa miasa manana ny Andriamanitra tokoa ianao raha misy zao Jesosy zao. Le tomobile zany nefa tomobile tsy velona, tsy maninona. Dia ny veloma le izy. Veloma le izy iny fa velona. Nandroso le tomobile. Tonga dia niaiky le miaramila le sefo hoe tena manaiky fa misy ny Jesosy anao. Io tomobile nge tomobile tsisy motera. Tomobile tsisy motera io nasaiko ny velominao io. Efa ianao namela azy dia nandeha. Fanina ny ingénieur amin'izany. Fanina ny mécanicien amin'izany. Fanina zay rehetrarehetra hoe nianatra firy taona tomobile tsisy motera velominao dia velona. Zay le miracle amin'ny Jesosy. Zay le amin'ny tompo hoe mizatra exceptionnel ny tantanan'ny tompo anao. Ka ianao za mieritreritra hoe point final na fiainanao androany tena tsy navita fianarana dia tena resy dia tsy mavita inona. Ny tompo manarona anao ary manavitra anao tamin'izay akinanga nataonao, tamin'izay tsy nety nataonao, tamin'izay zavatra diso nataonao. Rehefa tonga amin'ny Jesosy ianao hareniny ianao. Halleluja. Rehefa tonga amin'ny Jesosy ianao tsisy point final zany, mola 3 points de suspension miaraka amin'ny Jesosy. Halleluja. Tsy voalazako fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Io tany io tetezinao hitory ny tenin'Andriamanitra. Na tsy manana nationalité frantsay ary ianao, na tsy manana nationalité américaine ary ianao, nationalité alalitra ny anananao dia efa misokatra fotsiny lalana. France, Ouganda, Côte d'Ivoire, Suisse, États-Unis, Canada, Vietnam, Chine, ko ny anao zavatra vizahany lanitra hidiranao fotsiny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Fa sao dia anao dia limité zay tsy nianatra dia tsy afaka mivoaka eto. Zay tsy nianatra dia tsy dia mavita inona. Eny ilaina ny nianatra riavako ary ilaina foana ny nianatra. Fa rehefa ao amin'i Jesosy, Jesosy fa miratirapy anao. Halleluja. Ahoana hoe? Ataovy mafimafy hoe? Avy reno ihany hoe? Halleluja. Jesosy miratirapy anao amin'izay erreur anao tany, amin'izay tsy nety nataonao tany, amin'izay diso nataonao tany. Tsy misy fanamelohana intsony amin'izay rehetrarehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Halleluja. Ary indro izao manao zava-baovao, aza misaina ny lasa na matsiaro ny taloha. Halleluja. Zava zay ka tsy hitory androany fa efa napetrako tamin'ny dalahy teo fa miasa indray le falahy. Ka rehefa miasa io falahy io tsisy nina azoko atao. Fa dia mandeha fotsiny hoe lasa indray ty. Halleluja. Ho anao ao ry tanora, ho anao ry ray aman-dreny, Jesosy manana lalana heverana anao. Jesosy manana hevitra heverana anao. Jesosy manafaka anao tanteraka. Halleluja. Aza manaiky andevozy ny
zavatra zao tontolo zao intsony fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Halleloja. Ianao zay efa nitory, ianao zay efa nizara, nefa voasitona ny hembotra indray ary nandeha tamin'ny zavatra rehetrarehetra momba zao tontolo zao. Androany Jesosy mbola te hanangana anao. Androany Jesosy mbola te hampiakatra anao indray avy ao amin'ny fotaka mandrevony fahotana ary aty hametraka anao ambony vato lampy. Halleloja. Androany Jesosy tena miteny aminao fa tia anao izy. Jesosy miteny aminao fa sarobidy aminy ianao, tsy fony ianao ary tena maminy ianao. Ny olona no miteny ratsy ianao lava, ny olona no manaratsy ianao lava, ny olona miteny zavatra maro zay mety mampiempotra anao, mety manimba ny ao an-tsainao, makarary ny fonao. Fa androany Jesosy milaza anao hoe tiako ianao, tsy foko ianao, sarobidy amiko ianao, ary ho anao nalorako ny tenako teo amin'ny azy fijaliana, ho anao nanombona anahy teo amin'ny azy fijaliana. Ny rako ny nalatsako mba hanadiovana anao, ny rako ny nalatsako mba hanamarinana anao, ny rako ny nalatsako mba hatonga anao olom-baovao, ary za nombona hosolonao, ary nomeko hery ianao mba tsy hanotanao intsony, nomeko hery ianao mba tsy hiverenanao lalana intsony, nomeko hery ianao mba hahafahanao miaina araka ny sitrapoko. Jesosy mitahiry ianao, Jesosy manangana anao indray. Aza manany aminao avy ianao, aza manany amin'ny ampitso ianao, fa ny anaran'i Jesosy dia éternel. Izy le omaly anio ary mandrakizay, ary tsy miovy izy omaly anio ary mandrakizay. Matoki ahy ianao, matoki ahy ianao, mianteramiko ianao zay banga rehetra ao anatinao, zany fahafenona. Zay rehetrarehetra etaetanao, zay rehetrarehetra fanirinao, zany fahafenona. Izany no afaka ameno anao, ary za koa no afaka ampionona anao. Mifaly amiko ianao, aoka hifaly amiko ny fonao, aoka hifaly mijery ny fahatsarako sy ny fahalebiazako ianao, aoka ho afapony amiko ianao. Fa izao no Jehova, izao no Jesosy Kristy Tompo zay tia anao, zay manamasina anao, zay manamarina anao, zay mitondra anao taka ny fanaony zay avy nandresy ary manoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny alalako. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, aza manota intsony fa tsy misy fanameloana amin'izao amin'ny Kristy Jesosy, ary Jesosy manafy hery ho anao ahafahanao mandeha araka ny sitrapony. Halleloja. Amen. Amen. Zay le miaraka amin'ny Tompo, averiko ihany. Sambatra ianao ry Simona, fa tsy nofo amandranina nambaranao an'izany, fa izy raiko avy any an-danitra. Sambatra ianao ry Simona, tsy nofo amandranina nambaranao an'izany, raiko avy any an-danitra. Inona ny tiany tenena? Tsy resaka nofo amandraha foana le fahalalana ny Tompo, tsy resaka intellectuel, tsy resaka intelligence, tsy resaka fahalalana ara-tsaina, fa resaka fahalalana avy amin'ny fanamasina, ary mila hery vaika ahafahanao mandrotana ny asan'ny maizina rehetrarehetra. Halleloja. Savy ianao raha mpanatrehan'ny Tompo hoe ty docteur en théologie hiresaka aminao momba an' Jesosy. Okaloka. Okaloka. Resaka momba an' Jesosy ho aho. Fa tsy resaka grika na hébreu na histoire mety tsy hainay 1840 sy 1700. Fa resaka momba an' Jesosy, iza moa Jesosy. Halleloja. Raha resaka momba an' Jesosy dia tongava eto. Raha resaka momba ny fahazakan'Andriamanitra, momba ny resaka fitiavan' Jesosy, tsy ny momba an' Jesosy, halleloja, aza matahotra ianao. Ary aza manomana akory amin'izay zavatra ho teneninao. Fa omenanao amin'ny fotoanany zany. Halleloja. Ka misy ianao atsona iandohana ianao fa atson'ny président ny assemblée iresaka momba an' Jesosy, dia atahotra ve ianao? Tsia. Dohona ianao fa tena iresaka amin'ny président ny république mihitsy ny miantso anao. Aza matahotra. Ny fanahy masinao anatinao, fanahy mahery. Fanahy masinao anatinao, fanahy Jesosy Kristy. Mangetaeta ary le olona ndala fa resao. Aza mieritreritra hoe sitrany sao dia mba mahazo zao zao any. Tsy rehefa tonga antsika dia anambaran' Jesosy ny ataontsika. Halleloja. Paul zany nge niona tamin'ny Agripa, niona tamin'ny mpanjaka mihitsy ke zany Paul zany. Niona mihitsy dia niteny mpanjaka mba te hahenao anao zay. Ka rehefa misy ny occasion ahafahanao anambaran' Jesosy, ny fahazakan'Andriamanitra, ny famarinana ty tenin'Andriamanitra ty, aza miaotra ianao, aza misalasala ianao, miofana tsara ao amin'i Jesosy, any anefitra, taka ny izy ty, iza moa? Davida tany anefitra tany foana, niofana. Misy fotoana zany fanofanana, dia miofana ianao. Ny tsika ny terrain miaraka amin'i Jesosy tsisy école hoe aiza, fa ny école tsika dia isan'andro. Ny école tsika dia amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 8 maraina.
ny école-tsika dia latsinainy ka hatramin'ny latsinainy, ny école-tsika dia janvier ka hatramin'ny décembre, ny école-tsika dia isan'andro ianao a école miaraka amin'i Jesosy eny, ampianariny foana eny ianao eny amin'ny zavatra misy e, ampianariny foana ianao eny a amin'ny ady mahazo anao inge dia efa école, amin'ny fitsapana mahazo anao io dia efa école, amin'ny fizahan-toetra mahazo anao io dia efa école, amin'ny ady rehetra mahazo anao école tsara indrindra. Tsy hitanao zany any amin'ny faculté de misy manaraka ty zao dia misy tezitra, tsy hitanao zany amin'le fianarana ny foron'olombelona, satria ny Jesosy tonga dia sur terrain nahita Jesosy ianao ve nanangana école biblique, nahita Jesosy ve ianao nanangana centre de formation, ny Jesosy tonga dia nandeha sur terrain. Hoentiko kely indray reto aloha moa dia atopatopako ny ranomasina, nga tany anaty salle d'école ny simulation hoe alefantsika ny ohatrany any Hollywood reny hoe misy salle de cinéma fanaovana mise en scène, fa ny Jesosy tonga dia sur terrain ahitany reto fa zany mampitsahatra an'io ranomasina io, ahitany reto fa zany no miteny an'io hoe mangina mitsara, ka mba ahitany hoe za mavita mampitsahatra ranomasina, za mavita mampangina ny safotifotondrivotra, dia alao ho hitany kely aloha zany, dia rehefa hitany zany dia any le izy ao amin'i Jesosy le izy ampantalovina mihitsy zany, dia ahafahanao hoe ny tenanay ny nandre ka fantatray fa izy tokoa mpamonjy zao tontolo zao, ny masoko mihitsy ny nahita, amin'izay anao tena vavolombelona fa tsy vavolombelona mandainga. Halleloja. Ataony misy mihitsy hoe ray alina ray manontolo tsy hisy trondro. Halleloja. Nefa ny mpanjono dia expert amin'ny fanjonoana. Inona moa problème andro Petera amin'izany manjono zany? Hainy io, io ny asanyko. Fa rehefa Jesosy miteny hoe tonga dia resahan Jesosy fotsiny kely le trondro hoe aza misy makao amin'ilay arato amin'ny Petera mihitsy aloha, dia malaiky ny trondro. Ok Jesosy. Halleloja. Resahan Jesosy kely hoe zavaboary rehetrarehetra zao e, aza misy manakaiky ny arato Jesosy, ny arato amin'ny Petera. Ny anao koa ngamba amin'izao mety tsisy manakaiky ny aratonao mihitsy. Ozy ianao ahoana ary ty arato tsy mahazo ininy ty. Tena ataony Jesosy nisy mihitsy zao hoe tena alao tsisy misy aloha. Mba hanehoany inona? Hanehoany fa izy ny mahay mampanisy an'io. Dia nanjono Petera, tsy haiko nalatsaky impiry iny arato iny tao anatin'ny alina, narotsaky ity arato ity anatin'ny alina, tsisy any, natsipy à gauche tsisy, natsipy à droite tsisy, natsipy teo aloha tsisy, nysotomona mihitsy nay ngamba le arato aloha, alao zairizairina natao kelikely, nalaina ny zairizairina natao kelikely, tsy nisy ny soloana indray ngamba le arato, alao aloha aka arato hafa anankiray, nampiasaina indray le arato, fa tsisy e, ny tady ny ezaka ny fomba rehetrarehetra tsisy mihitsy. Tonga amin'izay ny maître. Iza ny tonga amin'izay ny maître, tonga amin'ny fotoana ny zavatra rehetrarehetra, avy avany izy kalma be fotsiny, toriteny izy aloha, vita amin'izay izy aveo manankanina ve nareo? Ahoana? Arotsay atony ro ny aratonao. Ka i Petera bebe loha zay, Petera manaonao azy manatsainy zay, mody kalma ihany izy aloha ny teny tamin'i Jesosy hoe zay nge efatra amin'ny alina nanarato teto hoe fa tsisy teto. Fatany ihany hoe Jesosy io dia fa teny tamin'i Jesosy ihany izy. Hainao zay hoe Petera mafimafy loha zay, nisy taony Petera le hoe hoy Jesosy hoe tsy maintsy ho asandratra ny zanak'olona, dia hoy Petera hoe sanatria aminao zany. Nanatona ny Jesosy mihitsy izy zany, dia ohatrany tena nanindry ny Jesosy hoe sanatria aminao zany atolotra zany. Zay zao anankiray tamin'ny Petera mafimafy loha zay. Petera ny teny hoy Jesosy aveo hoe voaka ianao ry Satana, tsy mihevitra ny an'Andriamanitra ianao fa ny olombelona. Zay anankiray amin'ny Petera. Fa roa amin'ny Petera dia zao, rehefa le hosasana ny tongotra, dia ny olona rehetra mba hosasana tongotra daholo fotsiny hoe ao sasana ny tongotra. Petera avy avany dia tonga dia avy be, tonga dia tsy ny tongotra ihany ary e, fa tonga dia sasa ao hatramin'ny vatako iray manontolo. Midefy an Jesosy foana io Petera io. Dia hoy Jesosy hoe zay efa nidiovina tamin'ny rehetrarehetra tsy mila diovina intsony fa nitongotra ao ihany. Misy azay afy miprovoke kely an Jesosy zay foana i Petera io. Dia tonga indray teto tamin'ilay nanjono dia efa te hiteny izy enao ve ny anoro anahany io Jesosy a, efatra amin'ny alina ke ny nanjonoko teo fa tsisy misy e, fa zany hoe tsy dia sa loatra izy, fa zay ihany tiany natao hoe Jesosy za ve tsy efa miteny aminao, efa nanarato teo fa tsisy teo. Fa rehefa Jesosy no miteny, tsy haiko iza ny efa niteny taminao, dokotera ve ny efa niteny taminao hoe tena tsisy fanafana io aretinao io,
ny mpiara-miasa ve nefa nyteny taminao ianao ty de tsy hay an'io aso io mihitsy. Ny ray aman-dreninao nefa nanabatibaty anao ianao ty de tsy ho tafavoaka mihitsy. Samy manana ny teneny ny olona fa androany misy miteny aminao anankiray Jesosy ny anarany. Androany misy miteny aminao anankiray hoe arotsay ny aratonao. Na arotsaky Petera ozy Petera efatra amin'ny alina nandratsahako an'io arato io fa tsisy teo. Fa inona ny différence? Inona ny différence? Inona le fiavahany? Fa noho ny teninao dia ahoana? Arotsako ihany ny arato. Halleluja! Noho ny teniniza. Noho ny teniniza. Noho ny teninao izy le sasato. Noho ny teninao. Noho ny tenin Jesosy dia arotsay ny arato. Halleluja! Azonao ve zany rehefa miteny Jesosy dia ankatoavy. Rehefa miteny Jesosy ahoana tamile siny nisy raha vato siny teo, atao fotsiny zay asaina ataonareo, feno rano ny siny. Ataovy zay dia ankatoavy. Zay le tenenin-joary teo hoe ankatoavy fotsiny ten'Andriamanitra dia manaraka ny mirakly. Noho ny teninao dia arotsako ihany ny arato. Halleluja! Zany fitenenana zany koa nye mbola hafahafa koa le hoe arotsako ihany. Misy le hoe ihany, arotsako ihany. Tsisy finoana, tsisy ninona fa manaraka fotsiny hoe ray rangaty ve tsy efa lazainy hoe tsisy trondro tato hoe arotsako ihany. Dia ndraindray koa tsika ohatr'izany efa tsisy hevitra intsony, efa tsisy azo atao intsony sy ny maro samihafa. Fa Jesosy mahay manao ny zavatra rehetrarehetra. Arotsay ny aratonao, na arotsany ty arato. Inona ny zavatra nitranga? Tsy nazaka tsony, tsy nazaka tsony, fa feno trondro le arato. Zay Jesosy zay. On l'espace de tsy haiko, tsy ampiadiny ray mandinidinikisy Petera teo fa rehefa tonga Jesosy, zavatra tokony vitan'ny olona tao anatin'ny 4 taona, efa taona, 3 taona, 40 taona fitahin Jesosy fotsiny ao anatin'ny ray mpimaso. Halleluja! Zany le Jesosiko zany. Tsy haiko na zany koa le Jesosinao. Zavatra tena tao anatin'ny faharavana sy fahampitehana tao anatin'ny hafirina. Rehefa tonga ny mazava, miala ny maizina. Indray mandeha fotsiny, tsy araka ny eritreretinao, tsy araka ny lozika ny olombelona. Dia tezitra ny olona rehefa avy eo ohatra iza koa ianao ty no ohatran'izao, iza koa itenao ty no ohatran'itsika, mirakla miaraka amin'ny Jesosy. Ny olona adiny valo teo manjony tsy mahazo. Ianao 10 minitra dia feno ny arato. Halleluja! Misy régime hafakely rehefa miaraka amin'ny Jesosy io. Misy régime hafakely rehefa miaraka amin'io Jesosy io. Mino anjany ve ianao? Raha mino anao dia tonga avy aminao araka izay inonao. Fa io koa araka le lazaina teo hoe le finoanao koa no mavonjy anao. Halleluja! Anambarako zavatra anankiray koa anao. Misy an'le concurrent be tam'le olona marary paralysé. Dia hoe rehefa mihetsika hono io rano io. Dia rehefa mihetsika io rano io dia miazakazaka aingana makeo dia zay mahatratra voalohany io rano io sitrana. Dia nisy an'ity anankiray ity tsy tafihetsika teo mihitsy izy. Dia ny rehetrarehetra miazakazaka dia sitrana, miazakazaka dia sitrana. Avy avany Jesosy mandalo fotsiny Jesosy. Ary ihany koa Jesosy mandalo eo aminao ianao io. Tsy kisendrasendra natongavanao hoe tsy nandrenesanao zany teny zany. Fa mandalo eo aminao koa Jesosy. Ary araroty izay fandalovany Jesosy zay. Tonga le lehilahy dia be explication be teo. Ka zao problème amin'ity Jesosy. Mihetsika io rano io satria ahetsiky ny anjely izy io. Dia rehefa mihetsika io dia mandeha aingana eo mba ho sitrana. Mahery be daholo le concurrentko. Ka rehefa mahery be daholo le concurrent dia taraiky foana eto Ianao koa eo mieritreritra an'izay mahery be daholo le adversaire-anao rehetrarehetra. Ianao koa mieritreritra an'izay hoe mahery be daholo le concurrent-nao, tsy haiko amin'ny asanao sy manodidina anao sy rehetrarehetra ao. Dia tena tsisy hevitra fa tena mitaza-potsiny Ny Andriamanitra mpanjaka an'izao rehetra zaho ao an-danitra aho manao izay tiany atao. Rehefa Jesosy no eo, na iza concurrent eo, na iza adversaire eo, na iza manepatsepana eo, rehefa Jesosy fotsiny miteny dia manaraka daholo ny zavatra rehetrarehetra. Halleluja! Nandeha amin'izay ary nanazava. Dia ozy fotsiny Jesosy. Jesosy ve ny tena hoe tena mampalahelo kosa raha zany Alao jerevaka olona mpibata tena matanjatanjaka ianao dia mba tonga lolo eo amin'io rano io. Na hoe alao fa sakatsakanako daholo ireo sasan'ireo dia mba rehefa mba ohatr'izay kosa ary ianao dia mba anao koa mba kingakinga ianao mba mandroso hoe. Zay hoe nataon Jesosy? Ne Jesosy tonga dia hafa mihitsy ny fitantanany Hoy Jesosy tsy mila olona mpibata ianao, tsy mila miandry ny anjely manetsika an'io rano io ianao, tsy mila manatona eo ianao. Fa ao hoy Jesosy, mba atao ny fandrinao dia endany ianao mandeha. Tsy nila n'le faharombaka tetsy akory zany. Halleluja! Zao no lazaiko anao rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsy mila ny faharombaka.
ahoana malaiky venao rehefa miaraka amin'i Jesosy tsy mila mifandrombaka fa zay anjaranao dia efa tsara ambinao amin'i Jesosy ary manana zavatra be da be aminao izy efa milahatra be ao arinao efa tonga dao ty fitahina rehetra ty halleloia mino anjany venao e so zay anao resaka fitahina be zany torim paster zany ka fitahina mihitsy miaraka amin'i Jesosy ka fahasoavana miaraka amin'i Jesosy halleloia Jesosy zany ike mitahy so de verinao fa tsy mitahy zany marary sitrana ny maty mitsangana ny boka voadio ny trondro lasa misy anasy arato halleloia de inona le régime teo ahoana izy teo nilana anatony sa tsy nilana anatony ny teny fotsiny Jesosy hoe batao ny fandrinao de mandeha any ianao misy zany zavatra tsy araka ny lôjika ny olombelona mihitsy ny ataon'i Jesosy ary matetika rehefa mijery atao anatin'ny baiboly ianao de tsy araka ny lôjika ny olombelona ny ankamarony ato zay mahatonga le tonga de mikombona ny boky fianarana rehefa miaraka amin'i Jesosy halleloia mbola ao tsara ve tsika mbola ao tsara mbola afaka tohizana kely sa fa ao zay aloha halleloia rehefa miaraka amin'i Jesosy afa fitantanany aza bornenao aza mijanonao anaty boîte anankiray anao hoe 1 plus 1 égale 2 miaraka amin'i Jesosy tsy 1 plus 1 égale 2 zay miaraka amin'i Jesosy 5 plus 2 firy izarany malalo miaraka amin'i Jesosy 5 plus 2 zany a 5000 sy ny tary mahery fara miaraka amin'ny lôjika ny olombelona 5 plus 2 a 7 mety latsaky zay ary fa rehefa miaraka amin'i Jesosy raha lasenabavy halleloia multiplication zany Jesosy zany multiplication zany voambary ray ny alatsaka ao fa rehefa mivoaka ve iny de voambary ray no raisinao tsia zay vo rehetrarehetra vony alatsaka ao anankiray ray iny fa rehefa miaraka amin'ny tompo miroborobo ny fiainam-panahanao amin'ny anaran'i Jesosy miroborobo ny fiainam-panahanao amin'ny anaran'i Jesosy miroborobo zany fitiavanao an Jesosy zany amin'ny anaran'i Jesosy halleloia miroborobo zany fiainam-bavakao zany amin'ny anaran'i Jesosy halleloia tsisy hoe vavaka ianao de efa lany tsisy teneniko tsony fa mipololotry eo ianao na rehefa foazana hoe efa dondomy ianao ohatrany avy amin'izay sakafo adinao le sakafo fa tena mipololotra be le resakao miaraka amin'i Jesosy miroborobo zany amin'ny anaran'i Jesosy halleloia miroborobo ny fiainam-pamasinanao amin'ny anaran'i Jesosy halleloia miroborobo ny fiainon'ny fanamasina fiainan'ny fanamasina ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy halleloia ary rehefa miroborobo zany rehetrarehetra zany a miroborobo koa ny asa tananao sy zavatra rehetrarehetra ataonao halleloia satria voasoratra amin'ny salamo voalohany tahaka ny hazo iray ambolena aiza eo amorony rano zay velona izay maina ve izay malazo ve izay miketrona ve izay mambo halleloia izay mambo amin'ny tena fotoany ianao zay ary ny raviny tsy mba malazo halleloia tsy ianao tsoa zany le ho hitan'olona malazolazo fa satria ianao sambatra ny olona zay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy sambatra ny olona zay tsy mipetraka eo fitoeram-paniratsira sambatra ny olona zay tsy mijanona amin'ny lalana falehan'ireo mpanota sambatra ny olona zay saintsaininy mandrakariva ny lalan'i Jehova ny lalan'i Jehova ny saintsaininy mandrakariva ny lalan'i Jehova ny saintsaininy andro aman'alina de inona ny fiantraikany tahaka ny hazo ambolena amoron'ny rano zay velona izy zay mamoa amin'ny tena fotoana ny raviny koa tsy mba malazo halleloia ny secret zay eo amoron'ny rano velona izy aza mihetsika eo fotsiny fa tonga de mandeha fotsiny rano velona mandeha fotsiny rano velona de tsinona fa le fanamasina miboboky ao anaty ary rehefa fanamasina miboboky ao anaty a de hita ho azy ety ivelany a ny hery le fanamasina mino anjany venao halleloia zavatra tsy hainao ary lasa hainao zavatra tsy nietreretinao ary lasa tonga aminao satria miatraika amin'ny zavatra iainanao ara-nofo ny fiainanao ara-panahy ahoana hoe miatraika amin'ny fiainanao ara-nofo ara-materiel araka hita maso ny fiainanao ara-panahy alleloia zay ny mahatonga le hoe ka tsao aloha ny fahazakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia manampy ny zavatra rehetrarehetra manampy fotsiny zavatra rehetrarehetra alleloia de katsao ny fanjakan'Andriamanitra fahamarinana fiadanana fitsaharana filaminana famasinana sy ny maro samy hafa manampy ny zavatra rehetrarehetra halleloia halleloia tsara Jesosy io tsara Jesosy io
tany amin'le Ezekela anantsika teo fa tsy mbola tonga tany amin'le Ezekela tsika misy hoe Ezekela avy eo hoe ataon'olona isa moa zanak'olona fa rasy fa jerentsika iny rehefa avy eo mila mahay tsara ny ten'Andriamanitra tsika fa zay ny fitantanan'Andriamanitra tsy araka ny eritreretinao aza mieritreritrao hoe tena limité zany Jesosy zany limité ve zany Jesosy zany karaha tsy limité Jesosy dia inona fiantraikazay aminao tonga avy aminao arak'izay teneninao monomononanao io ohatra monomonona kely ianao miteny fa tonga avy aminao arak'izay inonao zay halleloja tsy maintsy korasy miaraka amin'i Jesosy mavitripitrika olona manana fiainana olona mirehatra olona voaotsakosa ny tenin'Andriamanitra mandihany ny herinandro vaovao iny tena ay ny asa lehetra raha vorary avokoa izay ny eritreretiny tsy ho tonga raha tonga daholy halleloja tiako rahalahy io Jesosy io misy faminaniana foana omeny misy teny marina foana omeny azay lazaiko anao ianao tena misy manana hady tsy elazaina raha tantarainao anahy io dia vaky lohako fa za tantaraina akory tonga dia tenenao amin'i Jesosy fa reanao mitantara an'izany anahy dia ozy aho fotsiny hoe za noho ny Jesosy halleloja itsika sy anao miresaka eo fa enon'i Jesosy halleloja miankina amin'i Jesosy miantehera amin'i Jesosy izay dia fitaovana izay dia feo mikikika manambara manoranao an' Jesosy fa Jesosy ny tena zavatra halleloja Jesosy ny tena izy dia tena ampianarina ny tsirairay avy tena hoe iankina tanteraka iantehitra tanteraka amin'i Jesosy fa hoanako moa ny fahalalana raha tsisy mampianatra dia nomeny tompo fotoana ahafahana mampianatra ahafahana mizara fantatrao ve zany hoe iza zao Jesosy le nitoriko teo zany zao ohatra raha fitiantsika zao ny zavatra teneko moa zany dia iza moa zany zao le Jesosy teneko teto le vrai ve zao zany zao satria ahoana le vrai mefanja c'est vrai ou c'est pas vrai pourquoi c'est vrai parce que halleloja samita iny Jesosy nareo ambany fahasoavan'i Jesosy tsy limité zany Jesosy marina fa vaninandro sarotra zao vaninandro manahirana zao fa le teny tary amin'ny Isaia tary mbola tsy miova ny zanaka sy ny asan-tanako dia aoka didika tsy périmé iny ary isaorana ny tompo fa tsy périmé ny tenin'Andriamanitra misy olona mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ity vidéo ty manohatra izy misaotra ozy izy amin'ny tenin'Andriamanitra zarainareo fa na tenin'Andriamanitra tamin'ny 2015 zany ary mbola enony amin'izao fotoana ohatra ny tenin'Andriamanitra vao zao aty tsisy périmé vao jerenao ny date de péremption indro izao momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperana zao tontolo zao roviny zay ny lany daty rovina kay ny date de péremption an'ity tady ao anao fa tsy ahita ianao tsy lany daty io halleloja izao Jehova zay mitay anao momba anao miaro anao rovina date de péremption tsy lany daty io izaho no mijery azy isan'andro ny andemako azy isan'andro ny arovako azy isan'andro ny hitahiko azy rovina date de péremption tsy lany daty io izaho tsy miova omaly anio ary mandrakizay miasaka izany masakana halleloja izao Jehova zay momba anao izao Jehova zay mitantana anao amin'ny tanakavanany famarinako izao no momba anao mandehana amin'izao herinao zao fa momba anao Jehova Andriamanitra ao halleloja marina fa ady ny fiainana ozy ny filazan'ny olona betsaka ny zavatra manahirana fa ianao rehefa miaraka amin'i Jesosy Jesosy mahalala zay mahasosy mety aminao foana fa amin'ny finoanao dia ahoana ozy izy maneho fahatanjahatsaina amin'ny finoanao dia maneho fahatanjahatsaina mila koa zay fahatanjahatsaina zay fahalohan'le fahatanjahatsaina finoana dia finoanan' Jesosy zany halleloja 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 amarantsika azy ary jerena kely le matitoko 20 ataon'olona iza moa zanak'olona matitoko 20 alléluia c'est Jésus
qui m'a dit oui je t'aime. Jésus, c'est le bonheur suprême. Je le suis, même si je ne connais pas là où Jésus me conduira. C'est Jésus qui m'a dit oui je t'aime. Jésus, c'est le bonheur suprême. Je le suis, même si je ne connais pas là où Jésus me conduira. C'est Jésus qui m'a dit oui je t'aime. C'est Jésus qui m'a dit oui je t'aime. Jésus, c'est le bonheur suprême. Je le suis, même si je ne connais pas là où Jésus me conduira. Alléluia. Jesosy le nitenanao hoe tianao izy. Jesosy le nitenanao hoe tianao izy. Ary mahafinaritra be zany teny hoe je t'aime zany. Jesosy io miteny io. Ary azonao antoka fa rehefa tena tianao izy tena tianao. Ny ainy ary nafony teo amin'ny hazo fijaliana. Ny rany ary nalatsany teo. Izy ary no fantsihana, no satroana tsilo, no rorana, no esoana. Tika ny rehetrarehetra reny satria tiany ianao. Satria tsy fony ianao ary dia nataony zany rehetrarehetra zany. Satria raha vao tsy izay dia elo nisy atsika. Fahaverezana nisy atsika, fahatezeran'Andriamanitra nisy atsika. Fa tsy tia niara-ny fahatezeran'Andriamanitra tsika. Ary rehefa tsy tia niara-ny fahatezeran'Andriamanitra tsika ka ny teny izy hoe je t'aime dia nisy action. Ny action an'ilay hoe je t'aime dia teo amin'ny hazo fijaliana ny efarany. Alléluia. Satria tianao izy. Ary anananao fiainana be dia be. Ananao fiainana mandrakizay. Zay mahatonga an'ilay hoe Jésus c'est le bonheur suprême. Alléluia. Ce divin roi. Hainareo ve nitonony iny hoe ce divin roi la 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 la. Sa tsisy tonony ao? Raha misy tonony ao dia ataontsika mihitsy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Raha avy amin'ny tompo raha ny tompo nikasika an'iny rahalahy zay mamorokira sy mizara tenin'Andriamanitra iny, tompo mbola mahay misarika an'iny ao amin'ny valany. Fa hainy Jesosy manao an'izany rehetra mbola tsy tonga. Rehefa mbola tsy tonga Jesosy ka mbola misy fofonaina dia mbola misy antenaina foana ny amin'olona. Alléluia. Raha mbola misy fofonaina, mbola misy antenaina foana ny amin'olona. Lasana hoe tena lasa ny varina lava, lasa tarian'anina, lasa tarian'izao, maharim-po ny tompo. Alléluia. Ka rehefa maharim-po ny tompo izy no miasa. Misy olona tena omeny tompo daona famorona-kira, daona tolo-tenin'Andriamanitra, daona tonon-kira. Rehefa avy amin'ny tompo reny, ary ny tompo nanome azy, ny tompo nampiasa azy tao anatin'izay ampiasao ho fiderana ny tompo, ho firesahanao amin'ny tompo. Halleluja. Fa ny tompo mahay mamindra foa ary mahay manangana ny olona raha olona natsoiny marina. Amen. Fanjaranao no mivavaka ho an'ny olona. Aza manameloka olona. Aza manozina olona. Aza manaratsy olona. Fa hoeto mbavaka. Hoeto eo anatrehan'i Jesosy. Iovany. Iverenany. Anatonany. Raha nanalavitra an' Jesosy izy. Halleluja. Mitondra ambavaka an'izay hitanao fa solafaka. Mitondra ambavaka an'izay hitanao fa nianjera. Mitondra ambavaka an'izay hitanao fa niverin-dalana. Hoeto ambavaka izy. Hoeto ambavaka izy fa tsisy zavatra tsy vitany vavaka. Alléluia. Hoeto eo anatrehan'i Jesosy andro manalina fa tsisy zavatra tsy vitany vavaka. Ary io arma puissante, arma tena mahery vaika io tena teneniko amintsika hitondrantsika ambavaka. Aza manao ohatran'ny toetra ny fariseo. Ny fariseo dia mametsiny fotsiny. Ny fariseo dia mihevitena ho zavatra. Ny fariseo dia mihevitena ho tsara ka mijery ny hafa hoe zao ny ataony ranona, zao ny ataony itsy, zao ny ataony itsy. Aza maka ny toerany fariseo, fa maka toerana tahaka ny an Jesosy tompo, onena. Maka toerana onena, maka toerana onena. Ary rehefa onena ianao dia mivavaka ho an'ny hafa, mivavaka ho an'ny olona, mivavaka mba ho amin'ny olona ny famindrapon'i Jesosy. Alléluia. Tiako be le hira teo dia tsy tonga tao amin'ilay Matthieu indray tsika. Fa ataontsika aloha le hira teo hoe c'est Jésus qui m'a dit oui, je t'aime. Jésus c'est le bonheur suprême. Tsy fantatrao nge izy hitondran'i Jesosy ianao e.
tsy fantatrao zay tonany Jesosy ianao fa ny azonao antika fotsiny hoe entiny amin'ny lala tsara ianao entiny amin'ny fiainana be dia be ianao entiny amin'ny fiainana mandrakizay ianao satria nahoana tianao izy tsy anao zay ahafaty sy hamono anao zany izy niondroko manino miaino feoko niondroko manaraka ary mitarika anao izy amin'izay fomba hitondrany anao halleloja ary amin'ny izy mitarika anao iny miaro anao izy amin'ny jiolahy miaro anao izy amin'ny mpandroba sy ny maro samihafa qui est-il Jésus halleloja mialatsiny mamaky tonkira fa tsy dia fombako loatra ny mamaky tonkira satria ny efa vatao-po foana fa rehefa mbola tsy haiko le tsy dia mavakiky halleloja. Ce divin roi qui descend du ciel et qui me donne la vie éternelle, qui est-il? Celui qui vint s'humilier sur la terre et ne garda pas pour lui le bonheur, mais le donna à tous les mal-aimés, et qui voulait bien lui s'approcher. Qui est-il? C'est Jésus qui m'a dit oui je t'aime. Alléluia. Jésus, c'est le bonheur suprême. Je le suis même si je ne connais pas là où Jésus me conduira. Meurtri et souffrant et cloué sur la croix, il versa son sang innocent pour moi. Qui est-il? Puis il a été mort et enterré, mais Dieu lui-même l'a ressuscité pour effacer toutes mes iniquités et intercéder pour me justifier. Qui est-il? C'est Jésus qui m'a dit oui je t'aime. Alléluia. Jésus, c'est le bonheur suprême. Je le suis même si je ne connais pas là où Jésus me conduira. Le seul chemin, la vie, la vérité, et qui tient la clé de l'éternité. Qui est-il? Il est le même hier et aujourd'hui, éternellement il est infini. Il peut guérir toutes les maladies et peut chasser les mauvais esprits. Qui est-il? C'est Jésus. C'est Jésus qui m'a dit oui je t'aime. Jésus, c'est le bonheur suprême. Alléluia. Je le suis, même si je ne connais pas là où Jésus me conduira. Merci Gaïan. C'est Jésus qui m'a dit oui je t'aime. C'est Jésus qui m'a dit oui je t'aime. Jésus, c'est le bonheur suprême. Je le suis même si je ne connais pas là où Jésus me conduira. Je le suis même si je ne connais pas là où Jésus me conduira. Alléluia. Misaotra dada fa eto ianao manatrika antsika eto Jesosy amin'ny fanatrehany fanahy masina. Za dia matsapa mihitsy ny fitiavan'i Jesosy.
za dia matsapa mihitsy zany hoe fitiavako an Jesosy zany ihany koa ary tsy avy amin'ny saiko na amin'ny heriko sy ny tanjako fa avy amin'ilay fanahy masina izay arotsandray amin'izao fotoana izao. Halleloja, mahatonga aminahy matsapa na hatramin'ny vatako dia matsapa zany hoe fanatrehan Jesosy zany. Ianao koa eto androany, eto indray Jesosy manatrika antsika. Izy izay miteny aminao amin'ny feo malefaka aminao fa tiany ianao. Izy izay miteny aminao amin'ny feo malefaka fa sarobidy aminy ianao. Izy izay miteny aminao amin'ny feo malefaka fa tsy mandao anao izy ary tsy mafoy anao izy. Halleloja. Ary izy mametraka ao anatinao koa ny fitiavanao azy amin'izao ora sy fotoana izao itenenanao azy koa fa tiako ianao Jesosy ary za tia anao satria ianao efa tia aho taloha Jesosy malala. Halleloja. Misaotra fanahy masina ny amin'ny fanatrehanao anay isan'andro. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao fotoana eto tsy tapaka Tompo. Misaotra ny amin'ny fanasoavanao na ny ray aman-dreny na ny zatovy na ny tanora na ny zaza na ny ankizy madinika na ny zoky na ny zandry dia mandray ny fahasoavana rehetra avy aminao indray androany. Raisonay ny fahasoavan'i Jesosy aminao eo am-pitsanganana eo. Raisonay ny osotry ny fanahy aminao eo am-pitsanganana eo. Itiavanao an Jesosy. Raha tsy manana fanahy masina ianao tsy tafajoro. Raha tsy manana fanahy masina ianao tsy manana fahazavan-tsaina. Raha tsy manana fanahy masina ianao dia diso lalana. Fa androany ny fanahy masina dia omeny Tompo anao indray itiavanao an Jesosy ary itiavanao azy mihoatra noho ny zavatra rehetra. Androany ny fanahy masina dia omeny Jesosy ianao andresenao ary tena andresenao tsy ho lavo amin'ny fakapanahy, tsy ho lavo ao anatin'ny filanonofo, tsy ho lavo ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra tsy akasitrahany Tompo fa omeny Tompo anao ny fanahiny androany. Halleloja. Omeny Tompo anao ny fanahiny androany ary kapokanao dia feno manositra dililony lohanao izy, manome fiainana ho anao izy ary fiainana be dia be no omeny anao. Halleloja. Misaotra Tompo malala fa eto ianao. Misaotra fa mameno anay ianao amin'ny lalana rehetra izay ho diavina, amin'ny zavatra rehetra izay ho lalovana, amin'ny fiainana rehetra izay atao dia ny Tompony efa mametraka ny tanany aminao. Tompony efa manambina anao. Ny Tompony efa mitahy anao. Ny Tompony efa mampamirapiratra ny tavany aminao. Ny Tompo dia efa manome fiainana be dia be ho anao. Halleloja. Misaotra dada malalo. Mahery ianao Jesosy. Tsy toy ianao. Mameno anay amin'ny fahafenona izay tsy heverinay, tsy eritreretinay, tsy takatry ny sainay akory. Manome anay amin'ny fahafenona tanteraka. Ianao no mameno anay Jesosy ary ny fahafenonao dia ampy anay Jesosy malala. Halleloja.